zay zany zava-misy amin'ny fotoan'izao mitaky ny karamany no namana mpiara-miasa ireo tena zoany ary ara-dalàna le fitakiana ao anatin'izany kosa nefany a dia nisy mifampirarana na amin'ny mpiara-miasa zany na amin'ny tale général ny amin'ny hoe ndao ataontsika mpahendrena ny fitakiana zany tsy mba hitanareo fihetsika mahery vaika na sanatrin' zany zavatra efa miompapana fa entina mpahendrena le izy satria ny kibo nona moa dia fantatsika tsara fa tsy afaka hiatrika zany fampandrosoana sy asa takina amin'izany raha miresaka n'le hoe aiza ho aiza ny onasa kromita malagasy amin'ny fotoan'izao mbola ao anatin'ny fampiresana iny satria fantatsika fa nisitaka ireo mpiara-moninantoka rosianina rehefa nisitaka izy ireo dia tampoka loatra le izy tsy manapetraka ho programa hoe ahoana natao am'izany fisitahany zany rehefa nisitaka izy ao anatin'ny andraikitra ndraisiny hatramin'izay io karama tary io no nifandoavana azy rehefa nisitaka izy dia nilaza amin'ny tenany manokana zany unilatéral hoe ialy zay a dia hijanona tsy titraintsony amin'ny fitrandrahana efa tsy misy rosianina intsony any a Breville amintsika miteny zao fitaovana vitsivitsy no any sisa fa zay fomba fisintahany zay ko dia mila fandinihana mila fampidiniana ary dia mbola ao anatin'izany amin'ny fotoan'izao ny filankevim-pitantanana izay nampendraketana ny momba ny fijerena manokana ny onasa kromita malagasy karama tsy nalohan'ireo mpiara-moninantoka rosianina zany dia efa nanomboka tamin'ny novambra volana novambra 2019 efa elaela ihany zany zay no mahatonga an'izy hoe fotely volana nefa na zanona tsy zany ny onasa kromita malagasy dia tsy nijanona fa tady foana ny fomba atao mba nandoavana ny apahany betsaka tamin'ny volana desambra dia hoan'ireo cadre moa zany a misy apahany kely any tsy tratra tamin'iny desambra iny a dia zay no mahatonga le hoe apahany amin'ny desambra volana janoary sy febroary zay zany tena milatrena amin'ny fotoan'izao kampanina tokony hanomboka zany any amin'ny farany volana avril any fiomanana zany atrehana ny kampanina manaraka zao dia ohatrany andeha jerentsika hoe azo lazaina hoe tsy de hita loatra nefa nazanona zany kosa tsy maintsy pakady maty-paika tsara sy mahomby nentina hiatrehana ny vaovao satria tsy maintsy aloha mitrosa tsy maintsy tsetsemana ny faty antoka ary tsy maintsy atrehana ihany koa fanodinana ny orinasa mba ahafahana tsy ny karama ihany na ny filana isan'andro no jerevana fa ny tena hiditra ny tena hoe fampiroboroboana zany atao hoe orinasa kromita malagasy zany tiana na tsy tiana dia velomina lay famokarana dia ao anatin'ilay mamelona famokarana iny ny pakady rehetrrehetra no atao efa ny fampiraraha zany zay amin'izao fotoan'izao ny hitrandraka any amin'ny 10,000 sy hoalina taonina any ao anatin'ny 3 efa-bolana dia voafehan'izay dodôly ny filana entina anaovana ny fitrandrahana io ao anatin'izay ihany koa ny karama sy ny entina andonana ny orinasa mihitsy efa any ny jerevana azy tsy afaka atao hoe karama fotsiny ihany satria ny orinasa tsy velona amin'ny karama fotsiny ny tombony lehibe ihany koa dia na eo anatrehan'lay ndeha atao hoe olana iraisam-pirenena atsika le coronavirus so ihany fa ny orinasa kromita malagasy dia orinasa azo atao hoe maleo tena amin'ny lafiny maro ihany satria na ny fitrandrahana na ny fanodinana ny akora dia faritra anankiray manokana mihitsy no anaovana an'izany rehetrarehetra afaka miaraka jerevana dia zay fotsiny ondrasana lety manana dia afaka mivelona ary anomboka tsy hoela amin'izay lio famelomana ny orinasa kromita malagasy raha ny karama aloha zany a dia 3 volana zay zany zao ny karama tsy voarainay marina fa nisy tokoa ny fifampiresahana ary izay vao niakatra taty dia nisy fifanantonana taminay sy ny tale généraly miaraka tamin'ny tena ministera tonga teto ny fampiresaka nanolotra vaolana sady niangavy anay anajanona ny grevy nangataka anay anajanona ny grevy fa nangataka zareo hoe 27 raha mana an'ilay olana
dia hatramin'izao lakamisy ny fotoana zay fotoana fampiresana zay tamin'ny lakamisy 12 androantsika zoma 20 efa mihoatra lavitra ny 27 ora fa tsy tanteraka le izy dia zay no mahatonga anay hoe mba anairana ny zareo ndray mandeha hoe mbola eto anay zay mbola tsy azo ny karamanay zay no anton'izao voalohany indrindra moa zany mitodika amin'ny mpitondra tonga teto moa nidirika ministera zay tena nanamafy fanomehan'io karama io ary niteny mihitsy izy tamin'izany hoe za ve tsy ho atokisa anareo zay ny antony anisany natonga ny mpiasa niandry ary natoky ankehitriny nefa zany eto zay dia malahelo satria izy mifampiresaka taminay an'izany zavatra zany tsy ary tsisy feedback tsy ary tonga teto izy fatrantsika miteny zao eto zany dia direct any amin'ny firenena-jaina tany aminay tany breville tany amin'ny chômage ary anisany nahazo vaty be dia be ary niteny mihitsy izy tamin'izany hijery chromita malagasy eto zay mangataka anao andry matofloa jereo no nasa jereo ny mpiasa indrindra fa orinasa-mpanjakana io dia tena mamelona vahoaka maro ary misy tolotra be ao amin'ny firenena zany hoany vahoaka malagasy fa miangavy zay jereo fa tena mijaly zay mpiasa any amin'ny breville tonga aty tena tsy ara-politika fa tena fitakiana karama marary zay tsy mandray vola efa mandray 3 volana izao tanengavy anao ndray matofloa jereo zay mbola eto Antananarivo zay hatramin'izao ary zay moa nitenay hoe zay tena tsy hidina ny breville tso satria raha midina ny tsisy karama zay maty mivady aman-janakay ka miangavy zay movana aingana farany zay